Manam-pikasana aka ny toerana filalaovam-baolina ao Ampasika be Mahavoky Avaratra ny travaux publics. Ity tany ity izay efa nangatahany fokon'olona tamin'ny fanjakana tamin'ny taona 1970 ary tsy tafiditra ao amin'ny anjaran-tany ny travaux izay eo akaiky eo akory. Tsy manaiky izany ny fokon'olona ao an-toerana izay tarihiny lehiben'ny fokotany. Kan 98 aloha nazahoana azy ity tamin'ny fanjakana. Ka hatramin'izao zay vao tonga le olona fa hoe akany tany ity. Ka avy amin'izany mampalelo anay antony lazainy amin'ny fanjakana Mahefa firovana azy ity. Ka mba manaiky zay fanjakana Mahefa mba anampy anay amin'ny fiadivana tsy tany ity satria ity fisoman'ny tanora. Iny moa ny antony manokana dia resaka fisomaana baolina ny tanora eto Mahavoky Avaratra dia misy olo tokana zany tia handravana azy dia tsy ekeny vahoaka moa zany sy ny fikambanana tanora eto Mahavoky Avaratra. Ka izany antony antsovanareo eto satria tsisy tsony tany ilalaovanay satria samy manana azy siako fokotany eto, manana Tsarano, manana Mahavoky Atsimo, manana setrasetra fiofio. Ka izay Mahavoky Avaratra zany dia mazary ivary lava amin'ny zavatra madimelina dia tsara zavatra zay. Mba hialana amin'izay zavatra zay angamba dia izay antony tazomanay fokon'olona sy ny fokotany eto Mahavoky Avaratra ity toerana ity. Tsy voasambany no nisy olona saika aka ity ampahatany malalaka filalaovam-baolina ity fa noho ny hetsika nataon'ny fokon'olona dia nialamaina. Tamin'ny fotoana nidinana ifotony teny an-toerana ny andro ny lakamisy 10 ny volana aogositra dia nisy tamin'ireo solondalam-pokon'olona no nivory tany amin'ny commune teo no nahafantarana fa any commune ny tany fa tsy any travaux publics ary ny commune no manapaka izay omeny azy satria dia andalo fandaniana eo anivon'ny filan-kevitra municipal ity raharaha ity amin'ny larobia 4 ny volana aogositra izao. Tapaka farany zany tany io ny tany ity ny commune fa travaux zany mahita azy malalaka dia nendreo toara fa midimidindreo ao dia reo zany mila andafo anazy ity koa dia eo angatandreo amin'ny commune atseny dia mivadika amin'endreo reo moko ministère ndesindreo fa reo tena mpiasa ny travaux tena marina tapaka tao tsisy nahatapaka zany le tao reo cadastre tsy voatapaka andreo fa ampiakan'ireo conseil municipal zany. Kon Catalane no anaran'ity tany ity tamin'ny andron'ny Repoblika voalohany fametrahany travaux publics fitaovam-piasana fa tsy midika akory zay hoe azy ireo. Nisy tany fanjakana ny tany io taty aoriana nandritra ny fitondrany filoratsiraka ka noesorina daholo ireo fitaovan'ny travaux ireo. Isan'ny mbola angataka io tany io amin'ny commune mazava ho azy araka izany ny travaux publics ka andrasana ny valiny.